Manahoana daholo nareo izay mijery ny page copier-coller a. D'accord là les eto amin'ny kianjan'ny fahaleovantena. Eto zany a nanaovana an'ilay final ho an'ny fakotra vatovavy. PDB mihitsy ny mpifaninana avy any fanadina, avy eto fanadina kay dia avy any Mananjary dia tao Ranomafana dia misy koa ny avy any toerana hafa, misy koa ny avy any Matsatravony zao a nidika Kasinaka aty dia misy koa avy any toerana ambanivohitra be tsy haiko kory ny anaran'ilay tanàna dia PDB anisan'ny tena mahafinaritra zany hoe PDB zany nandrainjaka taty Vatovavy na dia hoe tsy tany Mananjary ilay izy dia zao efa atao anatin'ny fanomakomanana ny final l'équipe rehetrarehetra amin'izao androany amin'ny ray ora sasany a arahanareo amin'ny TV Plus Madagascar izay final izay en direct miainga avy aty Fanadina dia afaka arahanareo koa izy ao amin'ny page ny TV Plus Madagascar official dia ho anareo izay mahita anay tia manodidina aty a tongava fa maimaimpoana tsy misy vola aloha fa maimaimpoana tongava aty fa misy mpanakanto a anafana ny final telopolo ihany koa ny mpifaninana izay tafakatra final eto a izay dia manambara fa nafinaritra be tany anatin'ny Kastina dia ny final koa tsy ambanin-javatra androany tsy dia afaka mandehandeha be loatra eny sika satria tsy mahatakatra ny connexion fa ohatrohatran'izay zany fidirana direct kely dia hoentiko mijerijery ny installation sy ny préparation an'ny équipe rehetrarehetra ny avadika nareo dia eto androany teto fanadinany hoe final extérieur voalohany hatramin'izay tao anaty trano foana dia malalaka be ny toerana eto amin'ny kianjan'ny fahaleovantena tongava daholo tongava nareo eto Fanadina izay mahita anay atsika jerijery any ambadika zany zao ny ekipa anisany hoe mifanolo tanana aty zany hitanareo zany ao tsara zay ao tsara vonona tsara vetsika amin'ilay final resjo ina zay efa conducteur zany reny zao okay ao tsara tsy ditaxa malosika tsara iny ve le connexion atsika sa olona be le final amin'ny ray sasany amin'ny ray sasany amin'ny ray sisy sasany aloha ataoko ohatr'izao amin'ny ray sasany afa-tsy amin'ny telo zay a dia aty ambony aty moa zany ny ekipan'ny régie fa misy fitaovana avy any Fianaratsoa anisan'ny tena hoe nikarakara mihitsy a ny solombavam-bahoaka ny district-ny Fanadina ny fitaovana zao dia ny resaka sono tena tonga dia tena zao mialatsy mety folofolo kely fa reto zao sono nafarana avy any Fianaratsoa mihitsy izy reto anisany hoe tena akotrokotroka zany ty final androany ty fa nareo mahita anazy amin'ny TV Plus raha ohatra misy olona avy eto Fanadina mijery en direct amin'izao dia tongava amin'ny 12 ora eo no misokatra ny vavahady amin'ny ray sasany tonga dia mandeha en direct ny final amin'ny télé sy amin'ny page ny TV Plus Madagascar official sy amin'ny Radio Plus TV ihany koa mandeha an'izany zay amin'ny ray ora ny fotoanantsika rehefa avy eo amin'ny ray ora sasany